Miaraba antsika rehetra izay manaraka ny pejy amin'ity androany ity elaela tsika tsy nanao tutoriel dia androany resika anaraka ity tutoriel ity anazavako aminareo reto exercice reto izay atao mba ahafahantsika mamolaka tanana, mba ahafahantsika ihany koa mahazo son mitovy amin'ireny olona professionnel ireny. Matetika sika rehefa mbola débutant dia sahirana be ny manindry accord, sahirana be ihany koa ny mampaneno tsara an'ireny accord ireny, dia izay mihitsy tia atoroko androany ity. Voalohany indrindra aloha dia ny mahatonga ny accord tsy haneno dia na izy tsy voatsindry na izy mikasoka. Meka exemple tsika, ohatra hoe zao ny feo tadaviko dia zao nefa feo azoko, ohatra hoe ina zao mahatonga an'izay. Misy partie sasany tao tsy voatsindry, misy ihany koa partie sasany tao voatsindry ihany fa tsy nandrangotra tsara le tanana. Dia le tanana mandrangotra tsara, misy amintsika zao botabota le tanana dia mikasoka le corde. Raha ohatra ianao zao anatin'izay dia alefaso amin'ny commentaire hoe za hoe anisany. Dia misy amintsika ohatra ny botabota le tanana dia lasa tsy afaka tena hoe manindry accord tsara. Dia misy indray somary lavalava mahia le tanana fa mbola tratran'izay ihany, ka izay no anaovantsika an'ity exercice ity ary ohatra amin'ny farany le vidéo antsika ary. Voalohany indrindra reto ny exercice ampiasaintsika. Ny corde hiasa eto première, deuxième, troisième, quatrième. Mazava ho azy moa ny première corde dia avy aty ambany, ohatr'izay fa tsy ny avy any ambony. Lasa aritsika atao ohatran'izao aloha le tanana io dia miaraka apetaka daholo ity zany zao première case première corde, deuxième case deuxième corde, troisième case troisième corde ary quatrième case quatrième corde. Lasa aritsika tendrena aloha ito io tendrena zany dia vita iny hoe 1 2 3 4 dia soloina indray le deuxième indray zao 1 2 3 4 dia le troisième indray zao 1 2 3 4 dia le quatrième 1 2 3 4. Normalement tokony tsoahana le tanana zay navita, fa eto tena tsy tsoahana fa avelantsika amin'izao fotsiny mihitsy. Ny tiako tenena zany hoe tokony hoe ohatr'izao zany, ohatra hoe zay ny tokony ho izy, fa le tanjontsika eto dia mba ahafahanao mampaneno accord tsara, zany hoe mba tsy ampikasoka an'le tanana rehefa anaty accord dia izay no mahatonga anazy atao mitazona eo daholy. Lasa aritsika dia avadika indray le tanana, zany hoe ito zany lasa première case quatrième corde dia tia deuxième case troisième corde dia tia troisième case deuxième dia tia quatrième case première. Lasa aritsika ohatr'izay dia avadika indray zany eto indray le case dia ohatran'le teo ny zavatra atao. Dia avadika indray dia ohatr'izay dia toizanao misaka foana. Rehefa tena zatra le tanana dia misonona tsara reny. Dia ohatranao zao manindry fa, ny fa zao be dia be amintsika no rehefa manindry fa dia tsy maneno izy, normal zany. Dia izay anefa no antony anaovana exercice sahala amin'io natoroko teo io mba hahatonga anao ampaneno tsara ireny fa reny accord barré antsika reny ohatr'izany. Dia tsy le accord fa zany forcenao tsindriana fa le exercice teo no ataonao dia me maneno tsikelikely ny accord fa anao. Exemple fotsiny iny. Zay ny exercice voalohany hiditra amin'ny exercice faharoa indray tsika izao. Anisany tsy mampaneno tsara ihany koa ny corde dia tsy ry main gauche rery fa main droite koa anatiny. Dia misy exercice kely ity exercice somary manakorontan-tsaina kely fa nefa azontsika ampiasaina tsara mba hanazarana indray ny main droite tsika. Ohatr'izao indray zany le izy. Raisinao dia tononiko zany le zavatra ho tendrena aloha. 6 4 5 4 3 2 3
4 5 4 3 2 3 1. Zay ny voalohany. Ny faharoa 5 4 5 4 3 2 3 1. Zany hoe ohatr'izao zany. Dia ny anankiray dia ndao ary asiantsika akôry izy akôro anankiroa ihany ampiasaintsika anazarantsika an'le tanana zany mi mineur dia la mineur. Lasarintsika le mi mineur ataontsika le 6e amin'ny basiny dia ny la mineur ataontsika 5e amin'ny basiny. Ohatr'izao zany. Ohatr'izao zany ao amin'le mi dia eo amin'ny la mineur indray ohatr'izay le izy. Zay mahakasika an'iny ndao antsika hiditra amin'ny exercice fahatelo. Ity exercice fahatelo ity no sarotra indrindra amin'ny exercice natoroko anareo androany ary izy ity dia mila atao matetika ary tsy dia natao ho an'ny olona hoe mbola débutant le izy fa mba au moins olona nitendry 2 volana 2 volana na 3 volana. Parenthèse fotsiny hoe tsy midika ianao raha nitendry 3 volana dia tsy hoe débutant intsony fa tiako tenena hoe raha ohatra ny hoe vao sambany vao androany ianao vao nikitika gitara dia tsy mety aminao ty exercice ity fa mba au moins zany efa mba nahita 2 volana nikitihana. Fa enregistré foana le izy afaka alainareo amin'ny YouTube raha tia azo saritsara, afaka alainareo ihany koa eto amin'ny Facebook. Ohatran'izao le izy mizara anankiroa. Ny anankiray atombontsika amin'ny 5e corde dia ny anankiray kosa atombontsika amin'ny 6e corde. Avy hatrany aloha dia le atomboka amin'ny 5e corde no atoroko. Ataoko tonalité do dia ianareo no manisakisaka anazy eraky ny tanàna. Lasarintsika. Atao ohatr'izao le izy ataoko isaky ny kazy aloha 3 2 3 ohatr'izay zany hoe dia avy eo 2 1 2 dia vita zay dia eto amin'ny 2e sy ny 4e corde fa 5e kazy ataonao ohatr'izao fotsiny hoe 5 4 5. Eto zany solo le izy dia eto koa mbola solo dia eto duo le izy dia farany amin'izay tia 3e case dia tia 5e case fa première sy 3e corde ireo dia ataonao hoe zany hoe ato zany zay ny manomboka amin'ny 5e corde. Raha tombontsika amin'ny 6e corde indray izy dia ato 8 7 8 dia 7 dia 6 7 dia avy eo tsika eto amin'ny 8e sy ny eto amin'ny 9e sy ny 10e manao ohatr'izao hoe dia vita zay dia eto amin'ny 10e sy ny 8e dia farany eto amin'ny 8e sy ny 9e dia ataontsika hoe raha ataonareo zay exercice telo zay ao anatin'ny mois dia lasa madio be ny zavatra tendrenareo ary ihany koa lasa manana précision kokoa ianareo par rapport amin'ny namantsika rehetrarehetra zay tsy mety hanao an'ny exercice fa hoe zany ve dia isy dikany dia raha te havaka amin'ny hafa ianao ataovy le exercice teo. Aza dino ny mipartager ny vidéo antsika. Raha mazava aminareo ny zavatra nazavaiko androany dia mba sorateo amin'ny commentaire hoe mazava na tsy, mba ahafahako manatsara ny fomba fanazavana indray amanaraka. Azontsika ihany koa jerena amin'ny YouTube ny zavatra nozaraiko aminareo teto androany. Veloma daholo.